Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy, lay tompon'izao rehetra izao, raha mpitory na mpampianatra na mpitarika no tsy manana éloquence dia lasa mampiesona vahoaka fotsiny. Izay indray ry havana no lohatenin'ity vidéo manaraka ity. Asanareo rehefa tratra an'izany hoe mihaino toriteny na mihaino mpampianatra any ampianarana any na mpitarika any ampiasaina any, vao 5 minitra na 7 minitra miteny fotsiny izy tonga ianao dia manoaka. Te atory be mihitsy ianao mihaino azy satria tsy manana éloquence izy midika an'izany. Nefa misy olona sasany mitory teny na mampianatra na mitarika any amin'ny toeram-piasana samihafa any efa 4 minitra izy miteny ao gaga ianao ohatray efa adiny ray sady ka izay ny lasa, mbola ao tsara mihitsy ianao, mifantoka tsara mihitsy ny olona, tsy misy mieritreritra atory zany satria manana éloquence izy midika an'izany. Zay no resahantsika amin'ity vidéo ity. Ny éloquence raha dika amin'ny teny malagasy dia hoe fahaiza miteny. Ka be dia be ny olona manana fahalalana anatin'ny sainy ao, fa ny mampitany iny no tsy hainy dia lasa tsy mipita mihitsy ny resaka rehetra dia lasa mampiesona fotsiny izy. Ilaintsika rehetrarehetra io raha mpitory dia ilainy zany resaka éloquence zany amin'ny fitoriana ny tenin'Andriamanitra, lafin'ny pratika, lafin'ny dinamika amin'ny fitoriana ny teny zany no ianarana an'izany. Raha mpampianatra dia any amin'ny resaka pédagogie no ianarana an'izany. Raha mpitarika dia resaka leadership no ianarana an'izany. Ka zava-dehibe io ry havana. Manasa antsika anaraka izao vidéo izao. Raha manao an'izao fampianarana izao ny tenako tsy midika izany hoe za zany ny tena tapitrohatra amin'ny fahaiza-miteny, fa izay traika efa kely mba ananako no zaraiko amintsika amin'ity vidéo ity. Ary raha faharitana amin'ny fomba tsotsotra ny antsoina hoe éloquence na fahaiza-miteny dia tsy inona fa ilay fahaiza manao, ananan'ny olona anankiray entiny miresaka, miteny, mandahatra-hevitra. Ka rehefa miteny izy dia mahaliana ny olona, manintona, mahasarika ny olona ny zavatra izay resahany, tsy makaleo ny olona mihitsy ary tena maharesy lahatra. Izay ilay antsoina hoe éloquence. Zavatra azo ianarana io. Talenta izy fanomezam-pahasoavana izy fa tena azo ianarana mihitsy ary izay no antony izao fampianarana izao. Misy reto teboka 12 reto no tiako hisariana ny saintsika avy amin'ny alalan'izy io mba ahafahantsika mitombo mianatra an'izany zavatra izany. Voalohany, raha tianao ny hoe ahaliana ny olona zany no miaino anao dia mila mahay mifidy ianao aloha ny teny izay ho ampiasainao. Zay aloha ny voalohany. Tsy mitovy mihitsy raha ohatra zao ka hitantarana Damaseva dia izy manao hoe ny zavatra izay ho tantaraiko aminareo an'io ry havana dia ny tantarany Damaseva. Tantara izay efa tsisy viana maro intsony. Za zao tsy manitona mihitsy zany zavatra teneniko zany. Fa raha miteny manao hoe an'io ry havana dia hiresaka amintsika ireto zavatra telo reto izay mety mbola tsy reniny sofinao mihitsy amin'ny tantarany Damaseva. Zay zao dia mahaliana kokoa izay resaka izay. Dia izany mahatonga ny olona samy mampiasa haiteny, ho ampitenenana, ho abolana samihafa entina andravahana ilay discours izay ataony mba hahatonga ilay olona mpiaino ho liana tsy atory ao anatin'ilay izy. Ny faharoa dia tokony hitondra zava-baovao ianao ao anatin'ilay fitantarana rehetra izay ataonao. Raha tantarana Damaseva zany zao toy izany hoe zavatra efa hain'ny olona zany inona tsony ny zava-baovao entiko amin'izany. Mety ohatra hoe ny fomba hitantaranao azy ataonao amin'ny fomba moderna kokoa dia efa zava-baovao zany. Na ihany koa misy zavatra nataonao fikarohana kely tany hoany dia miresaka ianao izy ianao hoe anio dia resakitsika mahakasika ny Damaseva izay tao anatin'ny sa. Mba fantatrao moa zany sa edeny zany araka ny filazan'ny mpandinika maro dia hoe aniraka hono misy an'izany sa edeny zany. Zay zao dia efa zavatra vaovao mahaliana ao anatin'ilay fitantarana izay nentinao dia mahatonga ny olona ho liana ihany koa izay resaka izay. Fahatelo, ny teny izay ampiasainao dia teny tsotra mora azo. Zay zavatra tena ampiasain'ny olona amin'ny andavanandro mihitsy. Araka ny fomba fampianatra rehefa mampianatra ataovy izay azahoan'ny olona mpivarotra voatabia ny zavatra izay resahanareo. Ilay mpivarotra voatabia resahako ny tiako ambara amin'izy dia hoe ilay olona izay ambara hoe klasy farany ambany eo amin'ny fiarahamonina ataovy izay azahoany ireny azy. Fa raha ozy ianao hoe ny herim-pahasoavana tao amin'ilay lamatoan'ny maty ry havana no nanosika azy hizaka ny tsy azo nozakaina ka namitsorana antsika ho amin'ny fanadevozam-pahotana. Zany zao tonga dia mahavesatra be zany fehezanteny zany. Nefa dia zavatra tsotra kely izy hoe ny tena tiantsika ry havana Jesosy Kristy. Zany nahatonga azy nitondra ny fahotantsika mba
anafaka atsika amin'ny ota zay le izy nefa le fomba ilazano azy ohatra nyreny zavatra any amin'ny akademika be reny de ny olana raha ataontsika fehezanteny mavesatra be ohatra zany le izy a de be ny olona tsy nahita fianarana lasa lavitra ambonany io anatin'ny fiangonana na ny anatin'ny toeram-piasana na mety hoe afa raha hoe tena misehatra akademika nanaovanao an'le resaka de tsy maninona raha izay fa raha hoe itory-teny ianao na ampianatra anao sotran'izany a de tena zay zavatra fehezanteny tsotra azon'ny olona resahana rehefa mitory ianao fa aza mitady zavatra lavitra be. Ny fahaefatra de mila mirindra tsara koa ny fanazavanao manampy ny olona hifantoka koa ny fahitany hoe ianao zany rehefa miresaka de hoe misy zavatra telo voalohany de izao ny faharoa de izao ny fahatelo de izao de izay ihany koa de manampy ny olona zay hoe mirindra tsara ny zavatra zay resahanao zany misy fitohizana tsara le izy fa tsy hoe zavatra tsy fantatra hoe aiza ny fiandohany aiza ny fiafaran'le izy fa de miteniteny eo fotsiny anao tsisy fiafarany. Ny fahadimy de izao ainao ny mitondra le olona atsapa hoe ilainy io zavatra zay resahanao eo zay ataonao mihitsy zany atonga ny olona hoe misy intérêt anao ity zavatra zay resako ty raha iresaka fotsiny zao hoe iresaka fizika nucléaire isika de ny olona hoe za tsy tia fizika zany tany ampianarana zany non ilaitsika ty zavatra ty ka de ito tsara fa zany fizika zany na iny akanjo anaovanao iny ara de misy fizika vao tanteraka iny de valina izy zany misy fizika tao anatin'ny ty akanjo ty de zay misy ainao zany mitondra hoe tena ilainao ry avany ty zavatra zay resahako eto ity de izay koa no mahatonga ny olona oliana ao anatin'izy ny fahaizanao mitondra an'le resaka ninona resahanao io zany tsy miankina amin'ny sujet mihitsy hoe le sujet mihitsy paster ohatrany tsy de intéressant loatra tsy zany mihitsy miankina amin'ny fomba fitondranao le izy fa na iresaka no makasika ny hoe tantely fiompiana tantely ka ainao tsara no manazava an'io sy mitondra ny olona amin'io de lina be ohatrany tonga ny olona de hoe zarangany de iompy tantely iala amin'ny asako mihitsy de nde iompy tantely rehefa ainao tsara miresaka an'le izy mahalina ny olona ny zavatra resahanao ao anatin'izay. Ny manaraka an'izay fahaenina de eo amin'le fomba fanehoana le resaka présentation zany misy ny olona sasany rehefa maneho hevitra izy de misy karazany zavatra PowerPoint na misy zavatra asio anao amin'izao fotoana zao misy animation be de be mihitsy any amin'ny internet any zay azo alaina lasa ohatrany dessin animé kely lalovina mihitsy le zavatra resahana de mazava kokoa le izy ao anatin'izay mety misy taratasy aseho anao mety misy zavatra samihafa entinao eo efa miresaka ianao zany dia manampy ny olona hifantoka tsy atory ny fisian'ireny zavatra samihafa zay ambaranao reny. Ny fafito de mba mila mampime kely koa resaka humour ilaina be mihitsy io rehefa mampianatra fa na de mitory teny aza de mba asiana zavatra kely mba ohatrany hoe ampatonga an'le olona somary décontracté kely fa tsy de tena hoe de mananina be eo fotsiny. Za zao indraindray rehefa mampianatra na de ataoko fotsiny hoe zavatra tsotra manontany fotsiny hoe azonareo tsara ve le izy ry havana de afaka miteny hoe ry havana tafiditra tsara anatin'ny zanakadohanareo ve aloha zany zavatra resahako zany sa de tsy zaka ny lohanareo zay zao de efa somary ohatrany hoe fomba fiteny tsotsotra nefa mety ampime le olona le izy de mba mampadécontracté kely azy de miala le torimaso ao anatin'izay. De tahaka zany koa le fietsika zay ataonao de misy zavatra be de be entiny mba hahatonga ny olona oliana raha manazavana hoe voaloha faharoa fahatelo na misy ito ry havana ny voalohany de ny faharoa de ny fahatelo iny tananao mihetsika iny de efa mahatonga ny olona oliana na ihany koa mandehandeha mihitsy ianao raha azo atao mihetsika mihitsy ianao misy dynamisme zany mihitan'ny olona mihitsy misy énergie mivoaka ao anatinao ao de izay énergie mivoaka ao anatinao zay no mahatonga ny olona oliana amin'ny zavatra zay resahanao. Ny fasivy dia ny feo misy ihany ny olona hoe malefaka be tsy maninona zany na malefaka azy ianao fa izao kosa na malefaka azy ianao de misy fotoana ao anatin'io fampianarana na ao anatin'io tory-teny io raha ohatra anao ka miteny hoe tezitra ny farsio de ataovy hoe tezitra mihitsy tezitra ny farsio ry havana tena tezitra ny farsio de ataovy an'izay izy fa tsy hoe tezitra ny farsio faly be Jesosy tena faly Jesosy ry havana tena tezitra ny farsio de izay zany hoe tena misy émotion misy fihetsepo mivoaka mihitsy rehefa hoe manontany de tena manontany ary nanontany Andriamanitra hoe Adama aiza moa ianao de ohatrany hoe tena manontany mihitsy zany de zay
ilaina be koa izay lehibe. Misy fotoana ianao zany miakatra ny feo anao, misy fotoana midina ny feo anao. Misy fotoana anao ohatrany hoe mitrevona anatin'ny toriteny, tsy mety zany ry havana. Raha kristianina anao tsy azo ekena ny zavatra tahaka an'izany, fa misy fotoana anao hoe kanefa raha efa tafalatsaka tamin'izany ianao, tianao Andriamanitra, miantso anao izy amin'izao, manolotra ny tanany aminao izy. Misy fotoana anao mety mangina tampoka kely, mandeha ingakangana kely indray, ny toy izany zany rehetrarehetra zany ao anatin'ny resaka hoe éloquence daholo, ary ilaina pratika be deabe ilaina pratika be deabe izany rehetrarehetra zay resahako izany. Ny fahafolo dia rehefa miresaka ianao dia ataovy ho hitan'ny olona mihitsy hoe resy lahatra ianao amin'ny zavatra zay resahanao, ka amin'io fotoana io ilaina le hoe somary manitrikitrika, manizingizina mihitsy ianao zany ao anatin'le izy. Ohatra zany manao hoe tsy azo ekena ry havana, tsy mety zany, zao no izy. Raha mijerytsika dia zao mihitsy ny zavatra tian'Andriamanitra ao ataontsika. Ianao mpitoro zany hitany hoe misy faharesen-dahatra, iny faharesen-dahatra ao anatinao iny tonga dia mora raisina kely iny rehefa miaino anao le olona ao anatin'ny fitorianao ny tenin'Andriamanitra. Dia tahaka izany koa ny faha 12, ataovy naturel, ataovy hoe zavatra misosa tsara, le fomba fiainanao andavanandro sy le fomba fiteninao andavanandro any entina eny ambony pilipitra, entina mampianatra, fa aza manova feo, aza manamboatramboatra fietsika, fa tonga dia lasa tsy mipita mihitsy io. Tanareo tsara ireny olona manao film malagasy moa mbola be dia be ny manao an'izany, tsy naturel mihitsy rehefa miteny, fa ohatrany hoe asafady kely hoe rainy, mba azonao raisina kely ve ilay zavatra zay napetrako teo ambony latabatra teo, fa ohatraohatrany somary tonga saina ihany eto ankehitriny mieritreritra. Tsisy ianao an'izany amin'ny andavanandro, fa dia azonao mba raisina ve ilay zavatra ambony latabatra eo, fa ohatrany kakabe mieritreritra hoe sao dia mba diso ara le compte nataoko iny. Ohatran'izay ataovy naturel ohatran'izany rehefa mitory tena, rehefa miresaka dia ohatran'ny miresaka tsotra. Mampianatra anareo zao dia manazava tsotra fotsiny, fa tsy manamboaboatra feo hoe ry havana, ny tian'Andriamanitra zay ho fatatsika dia izao indrindra, satria ianao dia tian'Andriamanitra. Lasa ohatrany hoe tsy naturel ilay izy amin'izay fotoana izay, dia mampatory rehefa tsy naturel. Ary ny farany raha tianao ny hoe ahaliana ny olona dia izao mivava, mangatà mihitsy hoe tompo omeo fahaiza miteny, ahoana no ampitako an'ity, ataovy liana ny olona, ataovy mba voasarika ny olona, ampianaro mangatà, fa azo entina mbavaka zany hoe mba anana an'io éloquence io ianao, ahafahanao mitory, mampianatra, mitarika, naiza sehatra misy anao, fa tena ilainy io ry havana. Ary raha mijery tsika ny soratra masina, misy kriterany hoe inona ny olona atao mpitandrina ohatra, dia misy zavatra be dia be any hoe olona tsy mpimamo, tsy linady, manampady tokana, dia misy teny manao hoe mahay mampianatra, resaka éloquence ao anatin'ilay zany, mahaliana, mahay miresaka, mahay mampita, mahay milaza ny zavatra zay ao anatin'ny saina izy mba hahatonga ny olona ho liana, fa tsy hiesona fotsiny rehefa miaino azy. Reo raha ry havana ny zavatra tiako zaraina amintsika amin'ity anio ity, averiko ihany ampanetretena lehibe no izarako an'izany fahalalana izany, fa tsy hoe za akory ny tena tapitrohatra amin'ny fahaiza miteny, fa zay mba kely ananako no zaraiko aminao. Dia ho an'Andriamanitra ny voninahitra mahereza. Amen.